Miarabantsika tsirairay avindray eo amin'ity alarobia fa 1 volana oktobra ity raha misaotra n'Andriamanitra hatrany isika noho ny famindrampony sy ny fitiavany ary koa ny fitarihany antsika tsirairay avy amin'izay rehetra atao. Amin'ity maraina ity mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia manasanao hivavaka hiaraka amiko. Ny Andriamanitra tsara indray izay an-danitra atolotra ianao ny deran'ny laza ny haja sy ny voninahitra satria mendrika anao tokoa izany. Ianao no mampisy anay ninona zavatra sahanay anio sy tambilasa dia tsy mba tomombana raha tsy teo ianao. Fa dia misaotra anao ny amin'ny fitantananao, misaotra anao koa ny fankahirezanao tokantrano tsirairay avy ary mangataka anao hatrany mba hitohizan'izany amin'ny fiainanay ka tsy handahanao mihitsy ianao, tsy hamelanay ho irery ianao fa eo ankelanay manjakariva nikahery anay sy ampitrakanay amin'ny fotoana sarotra. Tonoana sy angatana anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamonjy sy mpanafaka ny olona. Mpamonjy sy mpanafaka ny olona. Nalaina amin'ny Efesiana 2:4 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Malemy fanahy sy tsy miavonam-po ireo no fepetra ahazoana hery sy fandresena. Miandry ireo izay miankohaka eo am-pototry ny hazo fijaliana ny satro-boninahitra. Sambatra ny oro ozy izy fa izy no ampifaliana. Raha iny mampahory ny fanahy ny eo anatrehan'Andriamanitra iny ny olony dia mitalao fahadiovam-po dia iny sy tonga ny baiko manao hoe esory aminy fitafiana maloty sy ilay teny mampahery manao hoe efa nasoriko ny heliko ao ary ampiakanjoiko akanjo fiaingony ianao. Atafy ireo izay hiara-ny fitsapahana sy fizahan-toetra kanefa zanak'Andriamanitra mahatoky ny akanjom-pahamarinan'i Kristy izay tsy misy pentina. Voarakitra amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry ny anaran'izy ireo miaraka amin'ny anaran'ireo izay mahatoky rehetra teo amin'ny tantaran'ny tany ary manohitra ny fihetsehan'ilay mpamitaka izy ireo. Tsy voahozongozon'ny dragona hiala amin'ny fahatokiana ary voaro mandrakizay amin'ny fitak'ilay mpakafanahy izy ireo ankehitriny. Voafindra amin'ilay ny andohan'ny ota ny fahotan'izy ireo ary tsy vitany voavela heloka sy ekena ireo sisa fa omem-boninahitra koa izy ireo. Asiana hoe homana madio eo an-dohany. Atao toy ny mpanjaka sy ny mpisoron'Andriamanitra izy ireo. Raha maim-panga sy niezaka nandringan'ireo olom-boafitsy ireo Satana dia nisy anjely masina tsy hita maso ny vezivezy nametraka mitomboka asen'Andriamanitra velona teo amin'izy ireo. Ireo no mitsangana eo an-tendrombohitra miaraka amin'ny zanak'ondry. Samy manana ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Mihira firam-baovao eo anoloan'ny seza fiandrianana izy ireo ary tsy nisy nahay nianatra an'izany firan'izany afa-tsy ny 4,400 sy 1 hetsy izay navotana niala tamin'ny tany ihany. Izany rehetra izany tantaraiko aminao dia voasoratra amin'ny Apokalipsy 4:20. Tonga amin'ny fahatanterahany izao ny tenin'ilay anjely hoe koa miainory Josoa ampisaorina be dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao fa olona atao fahagagana ireo fa indro hoentiko rantsana mpanompoko. Voaseho mpanjaka sy mpanafaka ny olona Kristy. Eto indrindra ny sisa no olona atao fahagagana. Nody fifaliana sy voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry mansa ny ranomasy ny fahafahambaraka ny ainan'izy ireo nandritra ny fivaninianana teto amin'ity tany ity. Ankehitriny kosa ho avy ny fotoana izay andraisana ny vokatra, andraisana ny mari-pakasitrahana tahaka an'ireny hazakazaka nandritra ny fotoana ela ireny ary rehefa tonga eo amin'ny faritra izay ahataperan'ny fiazakazahana dia omena azy ny satro-boninahitra ny fiainana. Ianao ihany koa dia eriko tokoa mba hanana faharetana ao anatin'izany fiazakazahana izany ary tsarovy mandrakariva fa ilay tompo-mpamonjy sy mpanafaka antsika
dia eo anilantsika mandrakariva aza manany amin'ny fireojotra ny ranomasina ankehitriny na ny olana mety misy eo amin'ny tontolo misy anao fa eo mandrakariva i Kristy mahalala ny manjoantsika tsirairay avy mijery ihany koa ary manana faharetana fa tsy maintsy hanafaka anao izy. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampaheranay mandrakariva ary mitondra anay eo amin'ny seza fiandriananao Tompo. Ankahirezo ny fonay ary aoka izay hijoro mandrakariva ny fanarahana anao. Ary kasio ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Fa tsisy ho very tokoa avaozy ny fanoloran-tenany tsirairay avy satria ianao no tokonay ary ianao no Andriamanitray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.